Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba antsika ariavako malala tratry ity alarobia fahatelo amby roapolo ny volana jona ity dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy antsika mianakavy. Ny mofinaina voalahatra ao an'io riavako dia ny boky noabolana. Oabolana toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Oabolana toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Fa ny vehivavy Jejo dia hady lalina ary ny vahinjanga lavaka ety. Eny, manotrika toy ny jiolahy ireny ary mahamary ny olona mpivadika. Anizany indry, anizany indre, anizany fifandirana, anizany fitolokona, anizany ratra tsy ahoana, anizany maso mivoaramina, an'izay mikikitra amin'ny divay, an'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra, aza mijery ny divay noho ny amenany, sy ny fanganohaniny ao anaty glasy, ary ny figoriana ny mahafinaritra, fa ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy, ary anindrona toy ny menarano. Koa ny masonao dia hijery ny vehivavy Jejo ary ny fonao eritreritratsy. Eny, ho sahala amin'izay mandry ao amin'ny ranomasina ianao sady ho tahaka izay mandry eo amin'ny telo ny andro tsambo. Nokapohina aho ianao fa tsy reko naharary aho. Nandalasiny aho fa tsy tsaroko, raha ovinangy ao ny fomba hitadiavako azy indray. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fa enina amby roapolo riavako. Anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao faly mijery ny lalako. Anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Anatra fahafito ambin'ny folo ty riavako. Anatra fahafito ambin'ny folo amin'ireo telopolo voalaza ny boky noabolana eo amin'ity toko izay eto am-pelantanantsika ity. Ny toko faharoa amby roapolo manomboka any amin'ny andininy faharoa amby roapolo no manomboka ny anatra voalohany, ary ity eto am-pelantanantsika ity dia anatra fahafito ambin'ny folo. Ny anatra fahatelopolo dia any amin'ny andininy faharoapolo amin'ny toko fahaefatra amby roapolo no anatra manomboka amin'ny andininy faraika amby roapolo no fiafaran'ny anatra fahatelopolo. Ohatrika hoe anatra be dehibe zany. Dia ny anatra fahafito ambin'ny folo zany dia anatra mikasika ny fitondran-tena manoloana ny vehivavy, satria moa lehilahy no anarina eto, ary anatra manoloana ny zava-mahadomelina. Isany ataontsika hoe fakapanahy ny taonjato faraika amby roapolo reo anankiroa reo, dia ny fakapanahy ny fitsangatsangana na ny fivadiana amina olontiana lalahy io na vavy, ary ny fakapanahy ny zava-mahadomelina. Raha toa ka jerena dia hitatsika fa ny fitrangan-javatra eto ambonin'ny tany dia mametraka misy ola mpiarahamonina betsaka teraka ny fitsangatsangana, ary ny tambajotra sosialy na ny internet io na ny Facebook io na ny sisa rehetra izay ao anatin'izany dia satria manamora izany fivadiana amin'ny olona izay ny eken'ny olona ho tiaviny zany. Mety ho arabatana io fivadiana io, zany hoe mety ho arabatana mihitsy ilay fivadiana, ilay fitsangatsangana, nefa koa mety ho ara-pihetsepo fotsiny vokatry ny fifandraisana tsy de salama loatra na tsy madio loatra ao anatiny ireny tambajotra ireny. Tsy de tena voatery hoe tahaka ny tany amin'ny telopolo taona lasa na roapolo taona lasa kory aza hoe mety olona mifanerasera na fakafantatra no
no mifandray fa mety olona zay tsapoizina akory olona zay ataotsika hoe manindry bokitra fodray mandeha na indrony olona de fa mety mahita olona ataotsika hoe ivadiana ao anatin'izany ary zay lay tenenireo amin'ny teny frantsay hoe adultère émotionnel zany hoe lay mety ho fitsangatsangana na fivadiana amina olontiana amina fihetsem-potsotra fotsiny fa tsy voatery hoe misy fifandraisana amanokana akory. Mora de mora zany tiana lazaina ny fitsangatsangana mizao andro ankehitriny zao. Tsy de zay ihany koa nefa mety ho fakapanaza tansaina nyty anatra fahafito ambin'ny folo zara-mofina anantsika ety fa ao koa ny zava-mahadomelona. Ny toka moa zany zay resahina eto na ny divay tsy lay divay sakafo loatra fa le divay zay manandevo, lay divay zay mamatotra, lay divay mahavery saina, lay divay zay de tsorina fa lay alcool lay toka zany io resahana eto. Raha toa ka somary manitatra kely sika de afaka malala, raha toa ka somary manitatra kely sika de mety ho lasa lavitra kokoa noho zany aza ny zavatra mety zava-mahadomelona hitatsika maneran-tany. Mirona makany amin'ny hoe fahalalan'ny olombelona isika etriny ka raha de ny zava-mahadomelona ary de efa betsaka ny firenena na ny vondron'olona miady mafiny amin'ny hoe aleo alalaka ny zava-mahadomelona. Misy firenena maro zay manome malalaka zava-mahadomelona foana ohatra, tsy voatery hoe le zava-mahadomelona simika fa le zava-mahadomelona tsotra foana tahaka ny lasa lavitra kokoa noho ny sigara. Ny Amerika avaratra, any ataotsika hoe any Pays-Bas, misy firenena maro zay manome fahalalahana ny olona betsaka momba ny zava-mahadomelona. Ary ny Malagaka de saika tany protestante izy ireny, saika tany protestanta izay manome vahana na manome fahalalahana ny olona amin'ny zava-mahadomelona zay. Eny tokoa marina fa ao anatin'ny hoe fahafahana ny olona mena fahafahana isafidy zay tiany atao. Mazava zany protestanta moa isan'ny voy mafiny ataotsika hoe fahafahana, isan'ny ny ady mafiny amintsiny hoe fahafahana tsirairay, liberté individuelle, zavatra nedin'ny protestanta mafy mihitsy zany ary maha protestanta mihitsy aza. Ary de tsy mahagaga raha toa ka isan'ny everin'ny protestanta fa zo mihitsy aza ny mitondra tena sy mihinana zay tiana hoanina na am'izay hitondrana ny tena. Fa rehefa mivily lalana zany de na de zava-mahadomelona aza de nomena fahafahana mihitsy. Tsy aditsika hevitra zany amin'ny lafiny morale na lafiny etika zany fa olana hafa manokana. Fa ny tiana tenena de ny hoe be de be ny zava-mahadomelona miparitaka manerana izao tontolo zao. Ary ankehitriny de miseho amin'ny endrika maro samihafa zany. Tsy ny zava-mahadomelona itsondromin'ny olona, itsondroman'ny olona na foan'ny olona ihany na sotroan'ny olona ihany ny mahadomelona ny olona, fa betsaka mihitsy ny mahadomelona. Raha tsy efa domelona raha teo ny fantrana, efa domelona raha teo ny korotana amin'ny fiarahamonina, ny lotom-piarahamonina ny olona, mbola asiana zava-mahadomelona indray hitatsika ny fiarahamonina eny aza mora de mora ny mahita azy ny akoatr'izay ataotsika hoe toetsaina domeliny fantrana zay sy ny zava-mahadomelona sotroina sy foana de mbola eo koa ny zava-mahadomelona lehibe hafa na ny fiankinan-doha hafa amin'ny réseaux sociaux, amin'ny ataotsika hoe lalao virtuel na lalao mampisitsy ara-tsaina isan-karazany ny loka satria ny loka koa de mamatotra isan-karazany. Dia eto ary ny boky Noabolana de manome vahaolana anankiroa manoloana na ny fivadiana amin'ny olontiana na koa ny zava-mahadomelona. De roa no ny teneniny. Vahaolana voalohany izy manao hoe atolory an'Andriamanitra na atolory ny fahendrena ny fonao. Zany hoe ny matetika mandavo ny olona de ny mandavo ny fo de ny mandavo ny fo zany de ny fakapanahy isan-karazany.
misy fomba fiteny mahazatra ny olona manao hoe ny natiora de tsy tia zavatra foana tsisy nininina zany fa raha ohatra ka misy zavatra foana eo tsisy nininina de fenon'ny natiora ohatra hoe misy tany foana eo a de tonga de misy bozaka manirina misy ahitra maniry na misy atsanga manotitra ary de ny fo koa le avako malala rehefa tsy misy fahendrena de zavatra hafa nitsofoka ao anatiny ao. Ny fon'ny olona zany de natao hitahiry zavatra ary rehefa tsy eo zay rehefa tsisy nininina ny fon'ny olona de misy zavatra miditra ao. Raha tsorina rehefa tsy eo Andriamanitra de lay ratsy no miditra ao anatin'ny fo io. Ny fon'ny olona zany de natao honenan'Andriamanitra fa rehefa tsy Andriamanitra moninao de zavatra hafa mihitsy no moninao, lay ratsy no moninao ary io ny fitenenan'ny tompo hatrany amin'ny filazantsara manao hoe mampaloto ny olona nge de afa ao anatin'ny fon'ny olona ao e. Rehetra ary ny boky Noabolana manao antsoavy manao hoe manoloana ny fitaovana hoentin'ny olona miady amin'ny zava-mahadomelona sy ny filandro-dratsy isan-karazany de ny fanekeny anolotra ny fony ho fonenan'Andriamanitra. Manolotra ny fony ho fonena ny fahendrena. Le teny hoe anaka atolory ihany fonao de milaza hoe ny fonao dia anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ny fonao de lasa fo tsy mivadika. Lasa fo tsy mora mivadika. Fa rehefa tsy ao anatin'ny fon'ny olona ny fitiavana an'Andriamanitra fa zavatra fa lay ratsy no monina ao anatin'ny fon'ny olona de mora mivadika ny fon'ny olona ary mirona makany amin'ny fivadiam-pitiavana na mivantana na tsy mivantana izy. Afaka malala isan'ny mamelo tsika teo ny fitsangatsangana zay hitantsika aretin'ny taonjato faraika amby roapolo de manazava amintsika ary ny boky Noabolana manao hoe ndeha atolotra an'Andriamanitra ny fo. Ny fo atolotra an'Andriamanitra de diovin'Andriamanitra ary lasa ilay maha olona ny olona, ilay saina mieritreritra mihitsy no manjary mifamatotra amin'Andriamanitra ka maharesy ny fakapanahy ny fivadiana. Mora de mora amin'ny olona mihitsy ankehitriny ny hoe ny mivadika amin'ny teny natao, ny mivadika amin'ny tokony homena, ny mivadika amin'ny ny fanarahana, zany zavatra aretin'ny taonjato tena antsika raha teo koa. Fa ny fo atolotra an'Andriamanitra de fo mahatoky. Raha tena jerena ny teny Hebreo na noratana ny teny hoe anaka haoka atokya ny fonao. Ny fo tsy matoky an'Andriamanitra no mora mivadika. Aza donitsika fa ny teny hoe mino sy ny teny hoe matoky de raha ihany mifanila. No zany de raha miteny ny boky Noabolana hoe anaka tolory ihany fonao de midika hoe anaka mino ahy Andriamanitra na koa maneky ho tompo sy mpamonjy an'i Jesosy mba hanananao fahendrena ao am-ponao. Zava-dehibe zany de avako malala ary everina ny hoe sehatra anankiray zay itezana ny firenena, itezana ny ankohonana, ny fitaomana ny olona na ny fitaomana ny ankizy, fitaomana antsika hanolo tena ho an'Andriamanitra. Ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra no mandresy izany fakapanahany fivadiana amin'ny lafiny zavatra maro samihafa izany. Fa ny faharoa de ny vahaolana faharoa hoety miatrika ireo aretin'izao tontolo zao, aretin'ny taonjato ianatsika izany dia hoy izy manao hoe aoka ny masonao ho any amin'ny lalako. Ny fahendrena zany de manana lalana mazava. Ny fahendrena de manana lalana ary mahatonga ny olona tsy ho latsaka ao anatin'ny zava-mahadomelona de ny masony any amin'ny lalana. Ina dika teny hoe lalana? Dika teny hoe lalana de ilay ataontsika hoe fikasana tsara nataon'ny olona
lay projet tsara nataon'ny olona, ilay vinam-piainan'ny olona ao amin'Andriamanitra, lay fanirian'ny olona, lay nofinofon'ny olona ao amin'ny Kristy, ary ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsy ko ary zay natao hoe lalana. Rehefa tsy mifantoka any amin'izay vinany zay ny olona na any amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay ny olona, de mora lavo ny zava-mahadomelona sy ny fiankinan-doha amin'ny endrika maro samihafa izy. Raha tsorina isan'ny fahalemetssaina nateraky ny tsy fananana maha izy azy ny tena ny zava-mahadomelona. Raha olona mafy tsara ny fanabeazana ny raisiny, mafy tsara ny finoany sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, maro-toerana tsara ny fahafantarany tenany, ka manana nofo tsara izy, vision nareo, manana faniriana tsara izy, manana projet tsara izy eo amin'ny fiainana, de tsy mandany ny fotoanany amin'ny addiction, tsy manana fotoana herehana amin'ny zava-mahadomelona, satria mafy ao aminy ny faniriany androso ny fikasany hitondra zay zavatra tsara eo amin'ny fiainany ho any amin'ny fiarahamonina. Ny zava-mahadomelona zany dia areti-panahy, areti-tsaina koa, ary areti-panabeazana. Areti-panahy satria ateraky raha olona mafy saina tsara, mafy tsara ny finoany, dia tokony ho maharesy tsara ny zava-mahadomelona izy. Areti-tsaina izy satria marefo ny saina, ka saina mandehandeha sy saina miriary, tsy manana zavatra ifa, tsy manana faniriana, tsy manana fikasana afa-tsy ny ankehitriny, tsy mahita afa-tsy ny fifalian'ny ankehitriny, hany ka mora resy ny zava-mahadomelona sy ny fiankinan-doha. Noho zany de izao ny vahaolana tenenin'ny soratra masina eto anandra fa 7 boky noabolana toko fa 13 sy ny aloha rehetra manao hoe atopazy any amin'ny nofinofinao nge ny fikasanao, hoe fantatrao ve hoe inona ny fanirianao, fantatrao ve hoe inona ny tena mba zavatra nofinofinao tao amin'ny fiainanao, fantatrao ve hoe inona ny zavatra mamaika amin'ny fiainanao, any basonao jerena, any ny andaninany fotoanao, de tsy mandany ny fotoananao, tsy mandany ny volanao, tsy mandany ny herinao sy ny finiavanao any amin'ny zava-mahadomelona ianao, any amin'ny fatorany zava-mahadomelona ianao. Tsy ny divay ry avako no ratsy ny divay nge sakafo hatramin'ny andron'ny Jesosy, hatramin'ny andron'ny Jiosy, tsy zay loatra, fa lay fiankinan-doha, lay fahalemetssaina izay ananan'ny olona, ka ny fahamamona zany de taratry ny fahalemetssaina, ny fahamamona de taratry ny fatorany toka zany dia taratry ny fahalemetssaina, taratry ny areti-panahy, taratry ny fahalemetssaina sy ny tsy fijoroana sy ny tsy fifehezantena. Mifanohitra amin'izany ary raha ohatra ka misy divay eo ka misy olona ataontsika hoe mahafetena tsara, ka mametraka an'iny ho toy ny zavatra tsotra ihany, io no tena hitsarana hoe olona manana zay maha izy azy io, olona zay manana zay maha izy azy io. Azay nahatonga ny protestanta nanao hoe tsy maninona nge na io ara misy divay, ny antony de izao satria miheverina fa zany kristianina zany mahafetena, tsy malemy saina zany, manana azo damosiny zany, tsy olona tsy hoe ny filany no mibaiko azy, fa ny finoany sy ny sainy no mibaiko azy, ary fantany ny zavatra ataony, fantany ny tenany. Zay no natonga ny protestanta niady ho amin'ny fahafahana hoe zany pino zany olona tsy manana fiankinan-doha zany, ka hoe raha vao mahita zavatra mahadomelona de tsy mijanona na tsy mamo. Izay hoarin'ny protestanta maro toerana amin'ny fona amin'ny fahambanitsaina, na hoarin'ny kristianina tsotra fotsiny zao amin'ny fahambanitsaina. Fa ny kristianina mitoetra tsara amin'ny finoana na iza na izy io, de kristianina zay tsy lavony zany fa mahajoro tsara manoloana ny zava-mahadomelona. Tsy hoe andeha hironany amin'ny zava-mahadomelona na rehefa misy toko de tsy hijanona, andeha hajanona tolo ny programa rehetra, na hoe tsy afaky ny falana tsy hisy toka. Tsy zany ny kristianina ry avako malala. Ary taratry ny tsy fahampin'ny maha izy azy ny teny zay.
afaka malala roa zany vahaola azany de afaka no ambaran'ity sotra masy tebelatanantsika ty manao hoe atoloran'Andriamanitra ny fo fa ny fonenan'Andriamanitra de fo mandresy ny fivadiana sy ny fijangajangana ary any amin'ny lalan'Andriamanitra ny masonao any amin'ny fikasanao ny masonao de tsy menjera ao anatin'ny zava-mahadomelona ny fiainanao. Lay Jesosy Kristy tompo zay efa niteny manao hoe zaho lala sy fahamarinana ary fiainana ny no banjin'ny masonao. Ary lay Jesosy Kristy tompo zay efa niteny manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia afaka tokoa ianareo no hitoetra ao am-potsika dia afaka malala andresentsika ny karazam-pivadiana sy ny karazam-pilana maro isan-karazany zay mitosaka amin'izao andro rehetriny zao. Ivavakisika Tompo misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy noho ny famindramponao. Mitoranay ianao mba ahatsiaro fa ao aminao ny misy ny fiainana ka manafatra anay ny teninao hanolotra ny fonay ho anao Andriamanitra, hanolotra ny fonay ho an'ny fahendrena ao Andriamanitra, mba ho ny fonenanao Andriamanitra sy ny fahendrenao ny fonay ka fotsy mieritreritra ratsy fa fo madio ary fonenanao Andriamanitra mandresy ny fakapana. Manafatra anay koa ny teninao mba ho any amin'ny lala mahitsinao ny masonay, any amin'ny fikasana tsara ny masonay, any amin'ny antom-pisinay ao aminao Andriamanitra ny masonay, de tsy lavo ny zava-mahadomelona manimba ny fiarahamonina izahay. Tompo, sotranao zahay fa omenao finoana mijoro tsara, sotranao zahay fa omenao herim-panahy ka mahatohitra ny fakapanahy maro isan-karazany. Ny fonay efa emperan-tananao, ny masonay any amin'ny lalanao de mandresy zahay. Fa mivavaka kosa zay Tompo ho an'ny fiarahamonina, mivavaka zay ho an'ny mpiray-tanindrazana aminay zay mbola maro no fotsonenanao ka mivily lalana amin'ny fivadiana maro isan-karazany. Maro ny maso tsy mbola any amin'ny lalanao fa any amin'ny lafin-javatra maro isan-karazany amin'ity tany ity ka lava ao anatin'ny zava-mahadomelona sy ny fatorana amin'izay mendrika maro samihafa. Mamindrafo aminay ianao Tompo, mamindrafo amin'izao tontolo zao, mamindrafo amin'ny mpiray-tanindrazana aminay. Jereo ireo fianakaviana manana fatorana zava-mahadomelona, jereo ireo tokantrano tsirairay, jereo ireo manana olana, jereo Tompo be famindrampo ireo marary, mpamonjy mora azo amin'ny zava-tsarotra ianao de metoraka aminao zay. Zao akatoka ny fetim-pirenena izao tondram-bavaka ny tanindrazana izahay eo mba fahasoavanao Jesosy, de avao isan'andro ny fanoratenanay ao aminao Jesosy. Amen.